sy manolotra ho anao anjara masoandro dia ampeny ny ajarandria manalomanana na enonao ny feony Saripitsy Stella ravaka antsany ony Priskarakotoarmanana Lydia Arlala niaraka tamin'ny Ramsetatanta sy Iazarandry nandray feo Priskarakotoarmanana nandrindra sy nanantontosy Iazarandry Samomen'Andriamanitra ny anjara sahazavy ny olombelona rehetra matotonga velona sy miaina eto ambany masoandro samy tokony ahazo ny anjara masoandrony sy tara-pahazavana ho azy avy matoa nomena tombonandro andalo amin'ity tany fandalovana ity indraindray nefa mahatsapy ianao fa toa aizina foana ny iainanao toa mikitroka isan'andro ny lalana lehanao toa tsy mety hita ny masoandro fa na ny atoandro aza dia toa alina ihany indraindray mieritreritra ianao hoe tsy misy olona miaina fahoriana ohatr' izao iainako izao ito mafy loatra ny azo fijaliana saina ho intoko misy fotoana rehefa kivy sy hamofo tanteraka ao anatin'ny ity tantara ity nefa no anampirofoko aminao fa misy ny rahona mandalo mety andrakotra ny lanitra ao iny misy ny sedram-piainana tsy maintsy andalovana ary tsy lainga fa mety ao anatin'ny mangidy sy ny mafaitra no ahitana mamy sy ny tantely mila andrazana ny fiposahan'ny masoandro eny fa na dia hatramin'ny farafahatamperan'ny fofinainao ary Marta oary Marta fanakaizandray ary le raha matodiny endrina velona iny isaka ndray minitra vera nga dia atsona foana fa tsy mba hita ato an-trano mihitsy enao tiry vony dia ho tapaka lalan-drano tsy izy dika mihitsy ka mandreraka vao mihodina kely dia marta foana amin'izay mivazavaza sy mihizatra ohatra reniny reny ka misy ilako azy raha nga ty matoa miantso fa tsy voatery enjana hatramin'ny lalan-draha iny amin'ny andronao sy ny firifanao nge ho fatapika ianao fa dia miteny azy zay fa mety aminao zany raha velako amin'izao tsisy tokotaniny ny raha ato an-trano ato toa zandray masy ny vaniteanao sy ataonao fanalany eo jere moa zany iziko ianao ihany nge zao ny kizidina amin'ny tsisy dikany eo maninona raha atsona moramora fotsiny ny Marta dia zay sady tsy hoe lasa tsy hiverina atsony izy fa ato ihany ny tananatsika ary ngery vony mifefy tamboho mihoatra ny 3 metatra ny avony dia maninona sady tsisy raraiko an'izany koa dia tokony ho hitako eo ambany masoko foana izy satria piasa izay ny amin'ny fantatro ka toy izy ary dia ho hitanao ny vokaniko ary toa ianao indray aloha manampitrotraka inone aleo hidina fa ohatrany hoe tambatambazana koa raha angamba no raharaha nefa olona karamaina asana vola fafy any amin'ny varavarankely angamba miferitrretana ny volana karamako azy dia tandremo ary isosa ao amin'ny tohatra ao amin'ny ty atezeranao dista fa ohatrako mangina ianao mampime ahy ianao tika falozanao makaiza foana moa raha matoty sa velona ho tatakatra ny ampodi-tsofoko mihitsy io vavaka io izay ianao vao amaly ka inona ka ianao ihany ange madama ny naniraka hanadiny hevitra rehetra tato ambany tato fa hoe izy vahino izy ianao ka efa ady mifiry moa izay no nampanaoviko anao dia izao zany vao vita maninona raha miteny fotsiny rehefa tsy anao tsy hoe tsy vita fa tsy mila fanazavana ka isaka izay teny ihany ny tomo mahita valy foana lasa mboarina eo an-dakozia ao mbola tsisy nininona amin'ny tokony ao nefa andro efa amin'ny 10 izao mbola miandry an'le hena alemy tsara nge za madama ny akoatr'izay efa vao homako ao anaty frigo daholo tsy mila fanazavana alevy tao daholo izay mbola tsy vita miaraka amin'ny vavy eny ary madama
fenao very vony mba mieritreritra inona indray koa ny ianao e dia olon-dehibe oatra niny ve dia izany ny faniratsy raha nataonao azy marina fa hoe mpiasa ato trano izy fa efa tsy rariny kosa izany fanambaniana ataonao azy izany ka marina ka mahaletra loatra ry saminy tsy firarahiny ataony ato trano ato a isak'izay teny enina dia mahita valy foana rehefa tsy hoe reraka dia modiny zanany iny foana ny alampaa ato ka na izany aza mba feriseritrereto ihany ny vavavoaka mbola ho antotra sy hananjanaka kongenao e so dia anody ny teny alokan'ny vava azafady ary akia ohatra miasa saina be koa ne za am'le invité anao avy eo dia lasa kizitina be eny e marina fa hoe talehana orinasa sy mpiara-miombona antoka amin'ny orinasa antsika daholo ny olona ho avy eo dia mila tomombana ny zavatra rehetra fa na zany azy e mba olombelona koa nge izy iny e eno hafa efa ezaka fa ono a misy zavatra hafa mbola tsy azonao nga tsy maintsy mbola andeha hivoakany mantsy hafa tiako ampiana le whisky ao ka tsy ho taraiky any ianao so mba ho tratro ny embouteillage ihany tsy andeha lavitra nge za e etsaka kely etsy ihany ay tsisy tsonka fa aza ela fotsiny ndria eny lesy a hifidy an'izay fotsiny a dia miveriny ok dia zao foana moa izany ny fiainany tery Marta tsy misy fiafarany fa dia asa trano foana sy fanompoana lava izao 5 taona tao anatin'ny fanasoavana ny tsy han'ny tena 5 taona tao anatin'ny trerotrerona sy latsalatsa vao mifoha amin'ny 4 maraina mandra-paharivan'ny andro indraindray ary moa dia efa eny ampandriana amin'ny 12 alina mbola tairina fa misy asa ilaina maika na raharaha mbola tsy vita hony eny efa nzara tsy maintsy trotroko angambo izao lahatra tsy maintsy babeko hoay neny a fa manino neny ay venao e mbola tsy vita nga le lamba tao efa vita ka saika sotro rano kely fotsiny afa mafana be sady mangetaeta zany dia re amin'ny 18 heures ianao aloha misotro kely fa ambiny nanaovako an'ilay zava-pisotro teo iny tsara kosa le izy e sady mangatsitsika mafaketaeta beriny iny a ie ary sotroengana moa ty izy dia mandehana amin'izay fa fao daholo retsy very retsy mandeha neny fotoany eny re dia le fanontaniako tao nge mbola tsy mivalinina eny kory e fanontaniana inona indray e tsy ny raharano atao fa ka za nge teo nanontany aneny hoe fa ina hoa mampitomany anao e neny nge teo hitako ny tomany mihitsy e tsy misy an'izany eo ry feno fahazailaozanao mampiresaka fotsiny eo a mba fantatrao moa fa mandeha minitra ny zavatra rehetra ataontsika eto ary tokony tomombana tsy misy tomika fa ratsy izany indray dia azo levolevy sy ateverany tsika senao eny e na tsy vaky ary neny dia efa azoazoko ihany nge mampitomany anao e aza be fanontaniana ary feno a mandehana lasary ahy e ao fa ataoko vita tsara daholo mihitsy ny raharaha fa aza matahotra neny fa lazainy neny anazy zany le izy rehefa aveo zany a zaza mba mafiloha mihitsy ka tsy hanaiky mihitsy izy zany raha tsy ho lazaiko azy daholo ny problemako rehetra ndry tena efa lehibe ny zanako efa tsapany mifahoriana iainanay mianaka ato nefa raha mbola miaina sy mifoka rivotra koa ny oroko ry zanako dia tsy hamelako ianao fa tsy maintsy tafitako e afaka ho aiza moa tsika tsy maintsy miaritra eto satria tapidalakale efa tetony ny atomboantsika dia eto ihany ny hafarantsika rehefa midimy sasany nge zao e tena tsy naneno indray ngamba ndrefa ihan'le vendrany iny matoa mbola tsy mahain'olona ao an-dakozia ao aleo mihitsy aloha hitsangana hijery zavatra amin'ny trango ao ndraika ho tareto indray ny sakafonay mivady marina io ara ho ale efa nahiky fa tena mbola tsisy olona foana ato an-dakozia
na ny varavarakely azy ity mbola tsy misokatra akory. Zany hoe mbola tsisy taitra an'izay andro sy anao sakafo marina zany le ka mively reny. Mahita reny androany. Fa zao very le tsisy sainy reto mbola tsy mitsangana ihany Lasa karakara zao dia zao ny sakafo fa romotra raha misy raha taitra nefa tsisy nininana hohaniny kory eo. Ndry ary iny ty vandravandran-kalany ty tsy ny asaiko ny atao fa ka tsy afaka mitsangana ngenena ry madame efatra amin'ny alina izy nilazana rary andobe sady nangofotra be foana dia tsy nahita toro mihitsy. Za kely aza mba hivarotana sakabeloha madama. Ny akamoana mibetsaka mahavita mamorona retina mihitsy koa ve? Sa rehefa voateny tamin'ilay zavatra tsy nentina tao maly dia mianatra mamolaka? Azafady rery madame Vony fa Finina indray tsy sanatria akory hoe aniry aretina ho an'ny tenako fa tena marary re Ay, dia raha marary eo ianao zany dia hijanona ho fato misary koa izay mivady. Sa izay mihitsy ny tanjonareo mianaka? Aleo re madama fa za nanao ny rara rehetra androany aleo mba kaina aloha io reny koa. Ny angatahako aminao fotsiny hoe raha mba mety re tompoko dia inona indray zao? Aleo mba nivoaka kely vity fanafody ho azy any ivelany ihany rehefa aveo. Raha tsy vita daholo ny rara rehetrarehetra sy ny sakafo marina ao an-dakozia ao tsy ilaiko mandeha mivoaka any. Azo tsisy ka lasa karakara ny sakafo ao fatinao na? Ty fa maninona dia mitabataba be vao maraina ohatr'izao ry Vony mandreraka indray atory samy hatrany ambony ary maheno kitabanao fa misy inona ka zao ny ataondreo ka ahoana moa tsy atezitra tsisy mifo maraina izy mianaka fa marary ny raha marita nga dia tsika sy anao indray ngamba nyrehetrety ny karakara sakafo ao dia hanolotra sakafo ny ao am-pandria. Ianao kosa inona ka dia anao fananiana arary ary ve izy ka na fananiana na tsy fananiana raha ngaty efa zao foana nge ny ataondreo ato oka izay ry Vony zavatra mora lamina kely zany mandehana ary feno ataovy zany ianao kosa raha marita manova akanjo mafana rehefa aveo dia miaraka amiko any amin'ny dokotera ianao rehefa avy misakafo fa efa mivadika do mihitsy ve ianao ry samy ianao ve ahoana andray vahinany amin'ny orinasa nge tsika rehefa aveo sao dia adinonao azy tsy adiniko zany ka mandehana ary feno ary aingana fa amifity tsy maintsy tafaly eto dia miomana raha marita tena efa ho lasa dala mihitsy ianao ty ka. Hitanao tsara zany zao fa tarytsika za manko efa niteny ka sitrapoko ary ve na tonga ny embouteillage fa sitraponao na dia lingilinga nitondra andramarita nakany amin'ny fatana dokotera tany efa aminjeny zany ry Vony fa tsy zesta na hitraitra ka tsy hitako mihitsy izay diranao amin'izany zana nefa andeha hividy fanafody ho azy dia nandrena misekoseko ohatrin'inona fiantrana olona tsy hanenenany iny izy zao lasa nodina alefantsika bus teo nahazo fanafody dia milamina ny saintsika ny lamina zany zao ny sainao nefa ny olona miandrinao ny ampiasana tsy rarahinao rehefa tsy andry izy ry Vony dia mahazo mandeha sady zange ny tompon'ny orinasy tsy izy mihitsy ny andidy amin'izay ataoko dia ataovy ariko mbola hoaniny ananao ty mampiantam-piasy ty ndray androany aza menimenina fa vao maela be le embouteillage ay atonareo mianaka fa ahoana ny tady angara mise saika anontany fotsiny aho hoe nanahoana ianao zay raha matao marita efa sitrana efa tsy dia maninona ka ay kosa nahazo an'le fanafody dia miasa lamy tena misaotra anao re zay raha mise tena narary ngeny inomaly iny tsy misy isaorany zany ry feno atao ahoana ny fijery olona marary ato an-trano fa zao ialako tsiny aminareo mianaka nitoetra ny madamako ireny hitako tena nasika sy nanao tsinotsinona nareo mianaka mantsy izy tato ato zay ka izay nge ny mahampampiasanay azy raha mise ataoko fa zony ny mibaiko sy miteny anay raha misy tsy mety sy tsy mifanaraka amin'ny sitrapony ny ataonay fa tsy amiteritreerina sy teny anavina ohatran'ireny na zany aza mba te hizara vaovao aminareo ihany hoe ahoana izay tiako fantatrareo mianaka fa mandalo ihany hotoetran'io raha nandalo tany amin'ny dokotera mantsy zay dia nanambara izy fa amin'ny toeja azy vonivadiko ary efa roa volana zao ngibony zany ve
Andray vaovao mahafinaritra kosa zany ko dia rahabaina zany ramosea. Misaotra betsaka raha Marta. Dia isy zazakely mitomany koa zany eto amin'ity trano ity rehefa kelikely Sady mbola matanjaka tsara hitaiza azy fa za matahotra ianao Ka miomana ary fa dia ho bebe Marta indray ny fiantsoko anao atoato Ka tsy maintsy izany moko. Ary efa aonga madama ramose? Mbola tsy ao izy ka. Mbola nisy zavatra nijerena zay dia taraiky any ivelany any izy. Fa hoana? Misy zavatra ilanao azy nga? Ka saika mba hiarahaba sy rarosoa azy zay mianaka amin'izao vaovao mahafaly zao ko. Aloriny eny rehefa manam-potoana malalaka tsara izy ka rehefa le midina miresaka amintsika eny an-jaridaina iny ohatra. Sady tsy maintsy ho hita miandalana eny ihany ge zany Ary aleo aloha hiakatra any ambony fa toy izany rahanareo Fa ngatsy sakafo ramosea. Oka zao Marta fa tena mbola feno ny foko. Ohatrany tsy mahately lako. Eny ary. Faly be izy rineny Ka zany aky rehefa hoe anataranaka ka sarobidy loatra nge ny zanaka ry feno mety tsy ompitratra koa ngamba ny hafalian'ny madama. Hita ho mino kosa rineny fa mba hiova amintsika amin'izay izy mety hanao andreny toetra ireny tsony sa ahoana ozy neny? Engane aky. Ary andao amita ny reto aloha variany resaka fotsiny eto tsika mianaka. Manao madama. Ndry fa inona koa tia mahazo no mitsikitsiky sy miarahaba vao maraina? Mitady zavatra indray sa so dia nisy tsy nety natao indray dia mila ranondranony amin'izay tsy bedy? Ka miarahaba anao fotsiny atompoko sady inona? Mirarosoanao amin'izao ianao azy zazakely izao. Inona? Mety hafinaritra be zao rehefa teraka izany zanako izany dia sady milalao zazakely kosa amin'izay. Fa tia ve zaza mitonantonana taizany nafatarany izany. Efa ampianarina fahalalam-pomba mihitsy tonaka amin'izay fa sady mpiandresak'olon-dehibe mipiditra ny fiainan'ny olona. Andrasy fa mahita aty androany. Madama. Tsy ngamba ny Madama. Fonareo tompoko. Zany aho. Mbola laiza ny azo any. Fa maninona finoana ohatra izao Ty rehefa tsy voanatry Marta. Madama. Efa tenenina foana. Fonareo tompoko. Aza malaky mifona ho aza malaky mifona. Mbola tsy tapaka angety Za mba ianakenarany ty fazifazina. Fonareo madama. Ataovy ihany fa afaka ny an'ity vao avelako. Madama. Tsabatsapa ihany ange ny fiainako Tsy sainany sady maditra raha tsy taiza. Ale mandeha any. Dia efa mampitandrina indray sao dia anitatra sy tato-bolona ny amin'ireny ty any. Endry tompoko. Tonga dia sady vonokotsy anako andra ny roako tsy hipetraka atao amin'atsony nareo mianaka. Aleo soloana any fa ny olona mitady asa milahatra ao ambavahady ao. Madama. Dia efa mitena izay ary lasa ho mandeha any. Makarary maso. Ina loatra ro nazo madama vony tsy nisy inona nataoko ngefa mba niarahaba azy fotsiny dia ray fontsy taroka be rehefa ny nazo anahy ka tena marary atahola ny lamosiko nitaroany tamin'ilay kifafa nisofiko maneny tena be fa nisotso tomin'ny elabe nantongotra ary samy mila tsy afa-miatsika mihitsy fa mandrengy aho vao afaka mandeha dia inona zany lasaiko aneny raha manontany anahy izy ho lasaiko azy ve marina sa andainga amineny andainga zavatra mbola tsy nataoko hatr'izay nihira tamin'ny voamasoko izay 10 taona ny iainako teto tany izay angamba koa mety ho pediny eny tamin'ny zavatra nataoko aleo rangatazomina ho arery ka ataoko ohatrany tsy misy fa sao dia no zandray ny antony ny avoaroaka anay mianaka ato
dia ahoana nefa raha hitaneny reny maratra be deabe reny ka aleo ranga valiako amin'izay itsony vavako amin'ny fotsiny ka tena marary daholo ny vatako aleo andeha tady pomady ahosotro amin'ity tongotro ity aloha ka tena mba mahafinaritra mihitsy nitoetra n'ity feno kely ity ka tsy vitany mahalala fomba sy mahay makasitraka an'izay natao azy fa sady mazoto tsara amin'ny asa taony ny tsy mba mamalivaly zany sambatra ihany aloha raha marita niteraka azy afaka hiateherina rehefa any oriana any jerenge raha tsy efa avy nanasa fiara izy teo dia io ndray fa lasa nanamboatra zaridainy tsy mila nirahana akory mba tiako ry zao raha mba manana toetra feno fahasotoana ohatran'izao zanako rehefa any oriana any dia inona marina moa zany zao no avin'izy ity tsy fianarana taony tsy velam-boly hitany fa dia voahidy ato amin'ity fefy ato ity nandritra ny izay folo taona nahaterahana izay andraso aloha eny dia resahako mitokana izy sady taosondriana ery ty iziko fiaina ahoana tompoko fa mbola tsy vita foana nga izy zao manao ondra mise salama efa kely sisa ka miava sy manondraka ndraty voninkazo amin'ny sisiny ndrato a sisa dia vita ay kosa ajanony vetivety aloha io dia avianao ety ka sao dia tsy misy an'izany fa vita foana io fa misy ilaindra miseananga sa mipetra aloha fa iresaka tsika iresaka inona ry ty matahotra be ty ka le asako ngera mise mbola misy tsy vita pedy matamy eo sa za no miteny aminy fa tsy pedy zany fa ahoana ry feno eny tompoko inona zao mifanirindry mba tiandreo tanteraka raha meka safidy ndry mena safidy fa tena marina ve zany resaka raha mise zany sa mianiany tsy manany any andry zany ahy mba te hahafantatra n'izany etaetandry zany fotsiny maray amandreny zanaka atsika ka zangero mise zanaka mpiasa trano dia manino no zany dia mpiasa trano koa zany inona moa zavatra mba hoery koa raha mise sady na izy koa zany fomba hoana koa ny hatanteraka an'izany ny olona rehetra manana faniriana ohatra hoe teo lasa dokotery feno rehefa lehibe na reny mpanjaitra mahay be iko izany reny eny mba efa fandreko hatramin'izay zany ho lasa mpitondra rally izany raha mise le hitandra mise le tobila mandeha mafy be manao korsa fifananandreny zany ve tena tsy napoziko indray fa inona nefa ny antony ka reny hitako amin'ny tele reny ngetsina mbola vitsy kely ny vehivavy sa manao an'izany dia motra mitiako raha mba hoe mahay an'izany koa sao za tena maharan'izay ty zazy ty ka nazary fanina kely indray tamin'iny valiteniny iny dia ahoana moa zany fomba hatongavana amin'izany marina raha tsy nandeha fianarana izy ka maro manenina moa raha afaka tanterako misy zany sady mihina fa azoto izy fa toatsy miteny tsondra mise mieritreritra hoe maninona moa raha ampianariko mitondra fiara ary feno dia amin'izay rehefa lehibe ny zanako dia feno mampianatra azy mba mampome koa raha mise ka marina zaniko zao sabotsy androany dia tsy miasa hoentiko miaraka aminay mivady nareo mianaka rehefa avy eo dia anaovako surprise tsara be mihitsy nareo surprise eno vita ao ifanondrahana io dia miomandry dia teneny koa raha matomarita ka sao dia tsy mety nge zany raha mise fa zay nge asa no tsisy an'izany ry feno fa rehefa zay dia zay miandry anareo mianaka zay dia ahoana zany eny ka efa zay moa zany ny baikoko tsy maintsy tanterahana arinona raha mahavarina ny samirian-jaridaina ery ary tsara resaka be amin'ilay kala feno mihitsy ange izy zany
jere raha tsy faly ery. Dia inona moa zany izao nydresahan'ireo eo? Mino kosa aloha aho fa tsy sahita taran'ilay nandrarako azy ka laniny io e. Efa nataoko nafay azy tsara mantsy ny meko azy iny. Ary sao dia mba mitady akariranrirana eny amin'ny samy any? Sa mitady ketriketrika andolona ny saim-badiko dia amin'izay mivadika amiko izy? Andraso aloha fa mitediko no fetsy reto izany. Raha Marta koa mantsy hitako manara-maso tsara ny zareo miresaka ery, tsy mahita navy ety amin'ny terasy akory. Sura fa efa tena kopa-kisasahana mihitsy ny reto raha izao. Dia mety toroan'hevitra koa ilay tsisy sainy io. Rehefa tsy nahompy izany ny fo malady dia samy indray no hodina ny sainy. Mahay ianao raha Marta fa mbola mahay lavitra no ianao koa izany fony izany a. Sady izay mpiasa trano kely ve no mitady ametsy a? Ndrasy fifankahita sika. Tsy mety izany ry feno a. Dia azo vavabe amin'ny madama indray nga ianao? Ka ozy ny teny ramoseo hoe surprise nge hoy izany ataony amintsika izany reneny. Tsy miraharan'izany ahy e. Tsy ilaiko mandeha any ianao fa miara-mijanona amiketo. Raha manontany ramose dia atao hoe mbola be raharaha hoe izay. Fa inona koa moa nefa ny antony resahandry tamin'ny ramose teo e? Ka izy nge reneny nanantona anahy fa tsy hoe za kory ny te resaka aminy e. Sady tsy hitako koa izay olonareo amin'izany. Fa tsy fantatry indri moa ny toetran'ilay madamo vony io ry feno. Ary efa lehibe koa nge indri tokony hatsapan'izany e. Tsy tokony ho janona zazakely foana. Ka inona ary izany no teneniko rehefa miantso antsika eo ramose? Efa milaza aminao aho hoe atao hoe be raharaha izay androany. Indray ary. Dia mandehana horony ny lamba rehetra ao ambadika eo fa mbola hipasoka indray ary efa avy eo. Malala. Mba miakanjo maivamaivanao aho fa mafana loatra reto ka. Sady tsy tiako raha rety no entiko mivoaka any. Fa andeha hivoaka aiza amin'ity andro sabotsy maraina koa ianao? Misy zavatra kely hojerentsika izay ery an-tanina reniny ery. Ianao koa nge miaraka aminay? Miaraka aminay? Izavy izany? Ka izy mianaka rea? Inona? Zaniko, mba tiako entina hivoaka kely any zareo na dia hiandry ao anaty fiara fotsiny ary mandra-pijerentsika an'ilay izy. Samy a. Dia tena ilaina ve ny fitondrana ny zareo any nefa? Za zao mba nieritreritra hoe weekend ny andro dia mba ho antsika sy ianao rery. Ohatray. Hitondra n'izao korotan'olona rehetrarehetra izao. Mpiasantsika ngeo ary eo fa tsy fianakaviantsika e. Dia maninona nefa e? Tsy misy tokony hoe hanala-baraka anao akory eo. Taoko mba manana akanjo madiodio azo anaovany ihany izy mianaka. Sady misy zavatra kely nampanantenaiko ny feno koa e. Zany e, rehefa any vao meko azy. Za iaro ho ala efa nahiko. Efa voaresy lahatra tany ty samy ty raha zao firesan'izao. Andraso ary. Fa ino ty mandrevindrevy tapiko ty e? Omeo ary eo akanjo ireo dia andao andeha sao dia ho taraiky eny amboteazy aty indray. Zary samy tsy mitondra n'iny izany a. Zaza matitra tsy mahalala fomba sady mpandainga iny. Fa nisy inona? Ka mandehana nge ao an-dakozia raha tsy mino ianao e? Maninona? Simba ilay robinet vao napetaka tao. Rano mandrika eraky ny trano hatrany amin'ny salon. Nefa ne dia robinet vao namboarina ohatr'inona io e. Amin'izay izy izy ianao anontaniako. Lazay mifatsiziny nanao an'io nefa tsy misy olona afa-tsy zareo miditra ato. Le reniny moa zany amin'io dia mbola miaro azy foana. Fa oviany izany ry vony a? Ohatrany tsy nahino an'izany a? Ka vao tamin'ny marina be zany e. Hatramin'ny tapiako ao simba. Nefa mba kadohako tsara taretany amin'olona iny. Za aloha dia tsy anaiko mora amin'izao fa teneniko anao e. Fa ahoana e? Asaiko dioviny sy amboariny daholo izay nisimbany tao. Esoriko amin'ny karama fa za tsy miasa saina. Ratsy banky ako. Ary naninona tsy niteny an'izany tamiko koa ianao ka? Ka elange mbola sahirina tamin'ny asan'lahy e. Zany koa ve dia hitako tantarana isak'izay mihetsika izao. Ka aleo reo entina ry zareo dia rehefa tongotsika dia ataony izany a. Ishi. Sika nge tafaverina amin'ny telo any fa raha fatarany. Antsika misakafo atoandro. Tsy manaiky an'izany ahy e. Tsy maintsy ataondry zareo izay avy tanan'ireo androany. Ary tsy amelako mihitsy moa zany raha tsy vita. Mba mampalelo anahy koa ny zavatra simbasimba fotsiny amin'izao e. Tokony saziana mihitsy ary izy rehefa manao ny tsy mety ohatr'izao. Bon, eny re. Hijeran'izany aloha dia tonga dia miandry ao anaty fiara. Aza hely ianao a? Tsy ela ka.
anao lokomena fotsiny a dia ho avy mbola ho aisa lena navaoka anareo mianake andeha hivoaka zay fa say vao miverina zay mitady anay io raha Marta eny tompoko fa voaray dia mba amboary kely io zavatra nataony zanaka ao an-dakozia makany amin'ny salon io zafady tsy dia hitan'io tsony a rehefa miverina eo a mazava angam' izay eny tompoko tena tsy nanao an'io a zariny eny a marina nge zany e ianao ngery feno niditra tato farany dia tsy ianao ahoana ka sady jerenge efa simba tanteraka ty e dia ahoana io zao ka zaho ary neny tsy nanao an'io zany a sady tsy nkitika teo mihitsiny a tena hitan'Andriamanitra nge zany ry neny e ka angatra zany ny teo sa ve dia sa handainga aminao ary oviana zany za zao nefa nandainga tamin'eny ka ohatra mahalasa saina ihany zao a hatramin'izay io tsy naninonako zao vao simba tampoka teo tsy misy akoatranay mianaka ihany anefa zao no miditra ato misy zavatra hafa kosa angamba ambadika izao ka fa inona ary samy ny antony hitondranao anaty a mino a mantsy fa misy antony izao ny tena antony aloha misy roa e ny voalohany mba te hizarany afaliako aminao a amin'izao porofom-pitiavanao menao azy ao dia nitondranao ny zanantsika ao ekipinao zany andray sambatra be a misaotraka izy samy malalaka madika ianao ana fa oreny fitaratra ho an'ny zanantsika faharoa a nanoana mifoky loatra ny resaka ny fanaovako tamin'ny feno nieritreritra hoe mba hoentina mivoaka ty ivirana aty izy mba ahafantatra ny tontolo aty raha tsy diso a mantsy dia mbola tsy nivoaka ny ovavahady io mihitsy ny zaza iny hatramin'izay nefa raha ny fijeriko azy zaza mety ho lasa lavitra ihany izy iny samy a tsy hoe tsy fitiavako anazy akory fa za mahita hoe mety tsara velatsy fotsiny izy rehefa eo masonao fa hoana ka jereo amin'ireny zavatra nataony tamin'ny maraindreniko mbola betsaka range ny zavatra ataony eo fa za fotsiny no mandevitra indraindray e leo a ka mahapalahelo indray zaniko za efa nieritreritra hoe vonona niantoka ny fianarany a ary angalako mpampianatra mitokana ao an-trano mihitsy izy dia ataoko izay hatafita azy diso ianao ry samy a fa hoana e za rehefa resaka aminao mihitsy hoe maninona raha tsofinarana amin'izay izy mianaka dia alefa handeha efa ela ihany koa ne izay ny raha natao izay e mety efa manitatra hevitra hafa indray ry zareo amin'izao indrindra moa fa ty raha marita ty ka horoahana hiala tao ve zany ry zareo raha araka ny teninao e koa maninona moa mpampiasa azy angentsika e afaka manolo-piasy tsika rehefa tsy mifanaraka amin'ny condition antsika ny zavatra ataony be dia be ho ano mitady asa dia soloana hafa indray dia ho aiza moa zany ry zareo ry vony ianao nge mahafantatra tsara ny antony nandraisantsika ny marita tamin'ireny e ary efa ny fanarahana tamin'izany fa mijanonao amintsika foana izy satria tsy misy fianakaviana afaka ampetrano azy shi tadidiko tsara daholo re zany fa miova manaraka ny situation koa io toko ngamba fa fotoana n'izao mbola mila dinihany zany ry vony a rehefa ny an-trano hitantsika io marina izany sady aleo tsisy mbaina amin'izany resaka izany ty sakafo tsara be raha tsika ty sa ho anao zay lahy eny ary dia ohatran'izao foana ve zany ry neny ny ainatsika ato na zavatra tsy natao ary dia tsy maintsy akena no nitoetra raha tsy zaka tao matamin'ny vony sao dia mba efa tsy raro nitsondry neny ka feno a ekeo aloha arereto fa any andro ray tsy maintsy mbola hitantsika ny anjara masoandrotsika indrindra moa fa rehefa ivoaka ny marina fa marinina ry neny tia za koa tena lasalasa ny vavako saika voalazako ny tsy tokony ho teneniko ontsa loatra amin'ilay zanako a dia saika hiteniteny foana andrasa aloha mody ahodina aingana ny resaka ka ny marina momba ny fiainana rery feno a mbola hitsimbadika io indray andro any ary ho tafititsika fa tsy efa 10 taona mahery ve zay ry neny ny eretana n'izany tato a
maninona raha andao hiala tato amin'izay dia hanorona fiainana hafa ny ivelany amintsika tena efa manomboka tsy zaka tsony kosa ka maherezany zanako a aza milofika mpandehanana ohatr'izao ianao hoe manome toky anao afa tsy maintsy ahita vahaolana dia amoron'inona indray hono izany ianao ty raha matomarita samy hevitra na hodondrombelona ohatranareo dia anaiko fiantsenankanadizinao fa miramose indray azafady madama fa resaka hafa mihitsy angeny resahana eto fa tsy misy idiran'izany miala tsiny raha nanohana anao tsy sesako saina amin'izany efa fantatro ingeny tanjonao ay ary tadiova mbola za ihany koa mamelanareo ato vao misakafonareo fantatra ange zany madamy ary efa miazaka manao izay mahafapo anareo mivady izay isan'andro mangina ary le kala feno kely tya zaza mba valivalindri efa miteny foana sa mbola mila daraka kifafandray vao anakombona nio vava mipetsopetson'io kare madamy vony ao ka mandreraka izy raha matotya dia vononao foana reo zanaka io ka rehefa tsy mahay manakatona ny vavana izy raha matoty dia zany manakatona azy mandrakizay ary lasa diovy io pisiny io fa tsy lozana mitango lalitra fotsiny eo rehefa vity zay dia ahoro miadana ny entanareo fa rehefa tonga raha mise dia omeko hatramin'ny ariary ambina ny karamanareo dia lasinareo pareraka re izay madama tsy narahako efa hatramin'ny maraina ange zao izay ny tsy mipetraka mihitsy sady tsy aleo ve rehefa mahavy misakafo vo ataonay izany inona mbola tsy nitelona akory ange na dia rano azy ty zanako ty nefa efa amin'ray sasany zao tsisy mihinan-kanina izany eo raha tsy omby vita za ilomandry efa kelikely angakaingana fa azy lozana mivandravandra fotsiny eo zany ny ainako te anao maninona nefa raha tonga dia mandeha fotsiny efa anaovana an'izao rehetrarehetra zao mbola mifikitra ato ihany tsy maintsy ataoko raha ngazy andresen-dahatra ny samby raha vao tonga eo izy le kala raha tsy tarety efa mitombo saina sy vatana ihany marita moa ohatra manomboka mafimafy loha zany fa inona ary no mahatonga ny vony lasa makahala be azy mianaka tataoto izay zaho aza moa izy misezika amin'izany androaka azy mianaka izany foana marina fa hoe misy raha sy asa tsy vitandry zareo na fatsoa nataony veny fa na zany aza matetika raha ntsikaritra fa fanasoketahana fotsiny ihany le izy fa tsy tena nataony akory zahako moa vinaty manara-batoko izany hoe tsy misy fantatra izay tena tantara ny trangatany aloha tany ankoatrany hoe raha marita efa mpanampy andry zareo taloha dia nampidirina hiasa tao aminay mivady zahay koa moa nila mpanampy raha teo tamin'izany vao maty le anatany vony dia nangataka tamiko ny ipetrahany marita tao aminay izy na dia efa nitaiza-kely amin'ny feno ary dia izao vony indray ty ny te-hanala azy ato misy be tsy tena tsy arako mihitsy raha izany fa malasa an'izay koa dia tia taratasy tonga tamiko tato am-piasany ity sady mampangoritsina any voasoratra ato anatiny ilazao ny vadinao sy le mpanampinao vavy fa hipotra tsy ho ela ny marina dia ny marina inona nefa amin'izay tsy misy hafantarana an'izay nandefa azy akory le izy fa anarana kely hoe Claude fotsiny neny ambany zavy mety tsy ho lampampiororo anay tena malasa an'izayko le izy ka na zany aza aleo aloha tsy mampandre polisy fa hiezaka hanao fanadihadiana miafina ary mino fa misy ifandraisany amin'izao zava-mitrango izao iny taratasy aleo hody amin'izay ka okizitiny eo indray raha kibo hoe ela be dia hitondra gato etsy ihany fa sao azo londolondo indray tonga any an-trano any rehefa vonindreo daholo ny entan'zareo ry samy efa nysafaiko daholo koa reo teo manatra an'zareo eny amin'ny fasankarina sisany ataonao rehefa andeha ianao izay efa vita ny adidiko ka andraso aloha inona ihany ilaiko fantatra kosa aloha hoe tena te andeha marina ve nareo mianaka dia inona ny olana tsy azo vahana ka androana anareo rehefa te hiala izy ry samy dia aleo andeha za nge tsy nandroaka an'zareo tsony fa ny fanapa-keviny ny azy nareo nge ny anontaniako maninona ny tsy mamaly nareo zaho angamba mety tsy maninona sady manjary fifandirana lava eto ny iainana
mety ampikorotana ny tokantranonareo koa ny farany. Tena sitraky ny fondriva izany ry Feno. Tsy afaka ny andahan'izay voalazan-dreny koa Ramsey a. Manaraka izay fanapa-keviny foana. Mba modendreo ilay kala saka manafika io ty. Dia ho aiza moa izany nareo ty rehefa hiala ato ka? Ha? Nareo nge raha Marta araky ny fantaro dia tsy manana fianakaviana tiana ray azy. Mahita an'izay mety efa ranay foana izay e. Vaza matahotra ianao. Fa inona koa nefa mbola nadiadiana ho an'izany e. Rehefa te handeha izy dia malalaka be mivaravarana. Ka raha izay ny hevitra reo tapaka dia ndao ary. Ampiakarao anaty fiara ireo entandreo dia lasitsika. Sahy afaka ihany ny tsilona ny elingelina. Ela ny andrasako an'izay fotoana izay a. Tsapako maiva ny ary ny fianako iray manontolo. Ohatran'ireny hoe nisy entana 5 taona ny aly ireny tao an-damosiko to. Tsy mahafantatra andramatoa vony tokoa nganareo raha Marta mianaka. Ese ny amafanareo teo amin'ny fianako ary nefa saika nataoko. Maika fa nanaiky ny ala tamin'izao fotsiny. Ary ny fikarakarana ny taratasy izany sisa natao dia izay ny tanjona manaraka. Efa lasa lohina ny lozana nanontany. Miala tsiny aloha izy mianaka fa tsy afaka ny anaraka ny eritreritrareo amin'ity indray mitoraka ity a. Tsy maintsy nandray an'izao fanapa-kevitra izao mba ahitako ny tena marina. Fa ho aiza moa tsika izany Ramsey? Tokony tsy hivily aty nge tsika e. Ka izay no nialako tsiny taminareo teo hoe tsy afaka anaraka ny sitraponareo aloha za androany e. Fa ahoana e? Diso lalana nga ianao? Any amin'ny fahasankarana nge izay no tokony apetraka ao e. Aza manahy ianao raha matoa Marta. Efa tongotsika. Tonga? Tongotsika. Aleo avoaka daholo ny entana rehetra dia otao amin'iretsy lehilahy iretsy miakatra any ambony amin'ity hotely ity. Ao nareo mipetraka mandra-pahitako an'izay tadiaviko e. Andraso aloha Ramsey. Nisy zavatra very nga no tazominao ato izay mianaka. Efa zatra ny ambakaina ohatran'izany foana nge izay Ramsey Samy e. Izany no mahatonga anay tsy manana ankoatran'ny fresisa fa tapitra nanolona an'izay entana simba sy velona lazay matamin'ny fony fadinao daholo. Nga misy an'izany? Ie, fa... Ka tsy nilaza hoe nangalatra nareo nge. Ary tazony ihany aloha izany fre izany fa mbola tsy ilainy. Zao ato amin'ity hotely ity nareo no mipetraka. Aza mivoaka ato mihitsy aloha raha tsy hoe misy zavatra tena ilainareo maika. Misy an'izay ilainareo rehetra ato e. Na sakafo izany na kojakoja hafa. Mandalo ateo aminareo isan'andro ihany aho maka an'izay valim-panontaniana manitikitika. Fa inona ary ty ataony Ramsey Samy ty e? Sa ve mahafatapatatra zavatra izy e? Tena mino fa izay angamba matoa vatany aty aloha izay matoa tsy ateriny. Ary maninona raha tonga dia ararotoka amin'izao ka. Nefa sao dia anahirana indray ka. Aleo aloha arahana fotsiny amin'izay tiany atongavany. Raha matoa Marta. Ahoana tompoko? Manan'ola saina amiko nga ianao. Andeha mantsy io aloha fa raha riva vao miverina mandalo indray. Anga. Tsy misy Ramsey a. Eny ary. Fa raha tsisy ilaina dia lasa aloha. Raha riva zany. Orineny tena mba hafahafa koa izao a. Inona ny tonatonanantsika ty amin'ny tony hotely lafo vidy be tony? No fanty veriny tsy efa hivitantsika sakafo mandritra ny 2 volana. Ka nazara ngeky mba gagy. Mety tsy mifanaraka amin'ny lohany angamba le andefantsika amin'izao dia naleo ny alaninina any amin'ny madamy Vony aloha. Mety izay koa angambany. Tena mbola maizina amiko tanteraka ny tiany Ramsey atongavana. 2 andro zao izay no nijanona tato fotsiny. Sady tsy afaka mivoaka no tsy afaka manao ninona fa misakafo dia matory dia mijery télé. Aleo tonga eo mihitsy izy dia ho anontaniako ka. Aleo koa sokirina izay tena marina fa hafahafa izao. Otry, ary nga tsy nisy vary no toa zavatra hafa mihitsy ny sakafontsika roa. Ka tsy navita nahandro lesy dia zavatra efa vita ireo nafarako ireo a. Tsy nivoaka fa natsoko fotsiny zareo dia nateriny zareo teo. Fa ahoana tsy mety amin'ny langa? Mety amiko ka.
tsy manina fa efa io ny eoko ianao le hoe so dia tsy tokony zatra sakafo be lafarinina tony fotsiny ny mampiay aha si tsy maninona izany ndre io a sady zange tsy hoe mihinana foana e mba androany fotsiny tsika tsinona mbola tsisy mpanampy dia aleoko aloha manao an'izao ay fa ahoana marina zany ka hijanona amin'izao zany tsika sa efa nanavatra ny amin'ilay agence manana mpiasa trano izay ako andefa olo eo zareo raha pitsora mety amintsika hony dia raisiny ay kosa tsara zany sady ianao tsy tokony hanao reraka be fa mila manao repo foana ozy ny dokotera ka zay mihitsy sady efa andray efa-bolana nge zao ny kiboko e tena mila mitandrina tsara ianao na dia miakatra sy midina amin'ny tohatra io fotsiny ary fa hono ary vona ahoana zay ry dada ohatra ny hafahafa koa le atsona amin'izany hoe dady zany ka efa mizatra an'izany moa zako efa ho dada ngela afaka tia mivolona no any e ay marina moa fa zao a ye ianao ve mahafantatra na nahafantatra olona atsoina hoe Claude ohatra fa ino no tia mahakofina anao e le poavra tamin'ity misao ity ka ohatra ny hoe be loatra izany dia sondrovaka ohatra ay ka misotroran kely ary aloha e zay tsy maninona tsony ye efa mba tsy maninona kay saika maty amarina zany raha tsy efa saika nijanona tamiko amin'ny foko fa iza raha ny teny an'izany anaran'izany tany amin'ity samy ity olona mitovy anarina ve sa tena izy aleo raha nga ho tina tsy taitra aleo kalma ihany fa sao dia hanimba zavatra eo ary vo nilaza n'le anarana dia tonga dia kofiny vony sady jerety izy fa mivoara-menatra amin'ny tarehany ray manontolo mihitsy za nefa tsy mbola nilaza nininina akory dia nahafahafa zao dia ho zanatry ve ka misy idirany volo le olona nandefa n'le taratasy tany ampiasana dia inona nefa vony ary tsy nivalianao nge ny fanontaniako teo e fa inona tsara moa le nanontaniany lahana teo mbola any amin'ity misy anahakofina anaty koa ny saiko e mahafantatra olona hoe Claude ve ho ahy ianao ka be dia be ngery saminy olona atao hoe Claude na ny mpiaramonina manodidina eto ary ve tsy hisy an'izany ozy ianao tsy mahafantatra ka fa iza nefa izany e dia inona ny tedaviny olona nametraka komando tao ampiasana tao dia nitady ahony e ny hevitra fotsiny aho hoe mety olona mahafantatra angamba na mahafantatra anao ishi ainy ianao mety olona te azo réduction fotsiny ko mahita fika foana nge lesy ny olona rehefa te hitady tombony sady hoany loha sakafo ka savatra tsisy dikan'izany ny asana saina eo masto manary za ohatra ny voky izany sahady oaka izay fa rano ngamba sisany sotroko ka ay nefa dia mbola tsy misasaka akory nge ny eo ambilianao e oaka izay ho ohatra ny tsy azo azoko indray le izy oe miarabanao monsieur Samy manao ny ianao ahoana zay saika hitondra andre taratasy reto atao synia tompoko azafady ay eto aty ary dia misy olona mitady ianao maika eo ramose efa nilazaiko izy hoe tsy afaka mandray ianao fa olona izy aloha zany tsy fantatro tsara fa hoe efa nanatra taratasy teto aminao hony izy ao zany le olona eny tompoko zao ry olona saivy miandry kely vetivety izy mety atsasakadiny eo fotsiny ngamba fa andeha vetivety tsy misy kary olo fa ataovy izay hijanona aneo mandrapivery koa tsy haiko hita ty avy hevitra tsy andehanany mihitsy aloha e rosoy zavatra azo hohanina sy sotrono mandra-patongako dia ataovy any amin'ny birao hafa any aloha izy fa zapetraka ao aminao ao zay eny ara ramose tonga dia ararotiko zao dia zao ihany fandraso allo tena mialatsiny chérie misy taratasy tsy maintsy ilana ny sonianao ny aty ampiasana zao e dia zay ny antony atsoko anao io ka tena maika re le izy
tsy azoko ampiandrasana fa tena zava-dehibe ho an'ny orinasa. Zao de zao re raha mety asaiko alain'ny soferany ianao sa eny ary azafady rehefa nanapoka be anao miandry anao ato amin'ny birao zany ok biso zay ary andraso andeha aingana so fa akaiko no nametrahako andry zareo. fa ahoana raha misesamy fa misy inny tsy manam-potoana nazavana nininina aminao aloha raha Marta, tsy maintsy mandeha zao tsika fa misy ilako anareo mianaka farak'izay maika any ampiasana. ka zangy saika Rehefa avy eo re zany aleo mandeha fa sao taraiky eo. eny ary tompoko. Mandeha amin'io taxi io nareo zany fa za hitondra ny fiarako ihany. Zay fa any birao tsika mihaona. Tena tsara be kosa ty orinasandry ramosesamitiriny eny sady hitako tao ambadika tao kay fa be piasa be mihitsiny. Roveriny eny tsy efa ronjato. ka orinasa mamelona tokantrano be dehibe nge io ry feny ary tsy tia ihany koa ny orinasany fa manana hafa koa izy mivady. Ka? fa zao rehefa tonga eo izy de tsy miteny ninninina mihitsy aloha ianao. Fa Miala tsiny ry izy mianaka fa mbola nijery zavatra kely tany ambony tsy maninona akory ka fa zao raha misesamy raha hoe resaka olon-dehibe nataontsika eto de tiako raha tsy ho eo feno satria ka tsy maninona fa aleo izy eo ka tsy de misy hoe resaka feninazy akory nataontsika eto. Fa inona ry samy zany soni tsy maintsy fa maninona atao amin'ny birao anao ato moa reto olona reto fa tsy efa nodiny ambanivohitra anganareo sa tonga angatakinina indray omeo zay ilainy reo samy de aleo andeha fa mandoto trano fotsiny ato nana mijery zareo ary makaloiloy Moramora aloha ianao ry vony aza misendoatra be ohatran'io fa tsy mety amin'ny zanakao zany. ka ny fisian'ireo mihitsy raha mampietsika ny alerziako ny zanako ary zany mila hivadika mihitsy. Vetivety fotsiny ngery zareo de mandeha andraso mba ampidiro kely nge madamy io le olona niandry nitady anao avelanao zavady. Tsy azoko olo manakaja anao fifanarahana amintsika very samy no ampidirinao eto de ho afangaronao amin'reto fako reto. Mandroso ianao tompoko. Fa to Monsieur Claude ve ianao? olona mitovy kosa angamba sa Endry Marta za tokoa ty. Claude anadahako ve fangatsy fangatsy tsy efa maty ianao? inona rety iry lanitro fa izy io ry neny to ohatra ngakabe daholo nareo. mangina aloha ianao resaka olon-dehibe zany. Claude Efa maty koa saingy tsy nately mifasana akory fa nangina fotsiny ihany mba hiposahan'ny marina ny ariny ihany de zao fotoana zao zany. Tsy azoko nao ngery Claude ka efa nalevina efa ho 10 taona mahery zay de tsy nately mifasana ahoana. Tena sao de angatra ary io samy matahotra ka say vovoakany io. Ay fantatrao izy ry vony de enao koa raha matoa Marta. ka efa elany ihany saika nazavanyzany taminao fa aleo izy nilaza nytiany ambary na zaza manto tsy maharaka nininina amin'izao zava-mitrango zao tonga nametraka taratasy teto amiko fotsiny izy de zay ny fantatro. Taratasy? Le taratasy nylazainao ahiny ve? Za tokoa no nanao an'iny ranabavy ary niniko natao satria tapitra ny fanginana ampy zay 10 taona zay fa fotoana tokony nivoahan'ny marina zao. Marina iny fa ianao ve zany le anadahany vony hoe maty tamin'iny? Za indrindra misesamy nisy olona maty sy nalevina tokoa 10 taona lasa zay rehefa ny sabotena mantsy ny fiarany etiko de tratran'ny accident maitsy nisy azo niraisina le izy ary kila avokoa ny olona tao anatiny ary. Ka zay mihitsy angena ny trange za sy ny fianakaviana nijery mifatinao teny ambotry manjaka satria tsy nisy marika nahafantarany soandary anao tsony zay koa mbola nanamarina fa ianao iny satria hitanay latsaka tao le mety teny amin'ny sonanao. Ka tsy za iny ranabavy fa
fa iza zany ka iza no nalevinay tamin'iny rehefa fantatro fa nisy olana ilay fiara nitiko dia niantson'ny mécanicien koa tonga nijeren'ilay fiara izy anylaza tamiko fa nisy nygafo ny fiara rehefa nikendrena ho tratrany loza mihitsy tsy navelany tondra n'ilay fiara tsony fa nasaina nandeha taxi izy kosa niezaka namboatra sy nitondra n'ilay fiara kinoto saingy iny-tradozy iny dia taiza izany nandritra ny fotoana ela be izay izay ange teto raha nataka tena nijaly sy nalaelo anao tena marina ve zany ry vony tena nalaelo ny tianadahanao ty ve anao fa nahoana kosa tsy misy afa-tsy anareo minadary iny ke ny zanaky ny ray aman-dreninareo ary zany ary ny antony nandraisako ny fitantanana an'ireo orinasanareo reo satria izay ny ahafahako hanampiana azy masina mihitsy izany tsy tokony nalahelo izy ka mifanohatra amin'izany ary noho izy za aza ny tena nalahelo satria tsy mba nanatrika akory nahaterahan'ny feno zanako manina tsara zanakao eny monsieur Rasamy izy ny ray ny feno rehefa niasa sy mipetraka tao amin'ny zareo mantsy tamin'izany dia lasa mpifankaty izay ary be voaka ny ataty aoriana dia io ve zany ny datakoriny eny io ny rainao ry feno tsy zaka ny raha matovony anabaviko ny fisian'ny olona hafandovan'ireo arimberina velany dada sininy dia naleno nanilika tsy vitan'izay nanilika fa nikasa mony tanteraka mihitsy maninona tsara hoe ry Claude sao dia efa mivadika doary ianao anabavinao tokana ange za ka nazary nge tsy nino an'izany ry vony saingy rehefa nijereko ny karazany anamboarako fiara dia nitsotra izy ireo rehefa niteren'ny polisy fa voaka raha manao tamin'ny vola be dia nanao izay asimba amin'ny fiara eny an-dalana mba hitrangan'ny accident tena tsy mino an'izany fa tena marina daholo ve zany ry vony marina ve zany ka na ino ianao na tsino monsieur Sam dia izay marina rehefa eo ampelantanan'ny polisy ihany koa miprofo rehetra anamelohana azy vony lazao afa diso zany lazao afa tsy marina zany vonary Claude nety ny fitiavan-tena koa ka tsy nijery ny mampiretam-po antsika tsony natahotra loatra hoe anjakasaka ny hafa ny fananantsika indrindra moa fa resy mpanara loatra sy ampanginy ny vavanao ry vony zanako io ary zanako tamin'ny olo tiako ka ianao nge efa ndrarany dada tamin'ireny nefa mbola nisisika ihany satria tsy ny ivelany nitsaranan'ny olona ry vony ary nininina fanakanana dia tsy maintsy ataoko izay nandresen'ny hevitra tsy ny hafa ohatranao mba hatateraka amin'ny faniriako indrindra ho an'io zanako io mazava aminao zany ary zay zany ry vony ny antony nandroahanao sy nanaovanao toetra tsy manjary amin'izy mianaka ireo satria fantatrao fa mety hanimba ny fikasahanao ny fisian'zareo akarezay mifona aminareo zareto netiny fitiavan-tenako loatra mifona mo Samy tena nanapa-kevitra fa tsy hiaraka aminao tsony Samy ty ahoana zanatsika zanako iny zanako foana iny alaiko rehefa teraka izy fa za tsy te hiara iaina aminao ny anadahanao ary nataonao an'izany maka mosa raha matomarita feno mifona ho aza mamelany eloko ka misy farany daholo ny zavatra rehetra raha matora vony eo mampalahelo kosa izy ry zareo ka na mampalahelo anao ary izy ry feno tsy maintsy zaka ny ratsy nataony azakatraina efa ho velany ao ny polisy miandry anao ry vony oay azakatraina ho aza vony ny vadiko lasa dala ny vadiko re olona andrikako apio io mba tazomy reny zanako dia ahoana ny zanako amin'izao tazomy izy ny vadiko re olona lasa dala ny farana teo ilay tantara mitondra ny lohateny hoe anjara masoandro dia ampeny ny ajarandria manalomanana na enonao ny feony
Saripitsitela, Ravaka Antsanony, Priskarakotoarmanana, Lydia Arlala. Niaraka tamin'ny Ramsetatanta sy Iajarandry. Nandray feo Priskarakotoarmanana, nandrindra sy nanantontosa Iajarandry.